Iza moa dama ohatrany hoe tsy zoviana amintsika angambany tonga dia manana misy zavatra tonga ohatrantsika raha tena hoe dama maleo mety misy raverina ao ambava mety misy fahatsiarovana kely tao amin'ny fiainana misy zavatra be dia be zany a rehefa miresaka maleo sy dama no resahana amintsika poeta izy a mpihira artiste mpahay mozika sociologue izy nianatra teny amin'ny université an'Antananarivo zany hoe azo atao zany hoe ary fomba fitenin'ny malagasy hoe avaram-pianarana manana diplôme izy a noho ny asa mandrarana nataony koa zany a dia efa nanao miara-niasa tamin'ny vondrona international ohatrany hoe Union Européenne tony izy nanao médiation culturelle zavatra mety so dia fantatry ny olona tsara sy fandrena ma dia zao hoe dama eka mpikambana ao amin'ny académie malagasy section sciences de l'art et des lettres zay misy azy zany membre correspondant izy a efatra amby enimpolo telo izy teraka tany Marolambo any amin'ny sisiny atsinanana hidina ny sisy tany atsinana Madagasikara zany a lehibe a tao Antsirabe izy a nianatra tao Antsirabe a dia aveo nianatra tao Antananarivo a ny fianakaviany a dia avy any amin'ny faritra Amoron'Many ary amin'izao fotoan'izao izy a dia any Morondava mipetraka manao ataony hoe ferme école mampianatra sy manazava ny momba ny fambolem-bary zay mamokatra zany vary maroanaka mamokatra amina fahazavatra kely fotsiny sy azo lazaina hoe manaja ny zany tontolo iainana amin'ny fanaovana azy efa mamokatra be zavatra moderna be ilaina aina amin'izao fotoan'izao zany zany teknika zany SRI nanarana zay no ataony zany hoe ny lazako an'izany dia dama zany a akoatran'ireo hira zay tantara misy tantara sy ny namoaka amina sarisary isan-karazany fiainan'ny malagasy fiainana andavanandro ny vahoaka tsotra vahoaka madinika vahoaka tony vahoaka tsotra vahoaka malagasy olona mahalala zany izy olona mahalala amin'ny Madagasikara izy a vao amina fianakaviana hoe folo mena-daony izy folo mena izy a dia zany teo tena dia araka fitantarana zany a zany hoe mpampianatra tsotra zany hoe anisan'ny tena tsotra indrindra ny rainy zany a olona mahalala izy zany ny aina ny fiainany vahoaka malagasy zanaka vahoaka malagasy izy zany a vahoaka izy a mahalala zany ny fitsitsina zay mety atao hoe fitsitsina sy ny aona zany fiafina zany a iainany ny vahoaka zay mitototsotra an'iny fatana zany izy moa dama zany rehefa jerevany zany zavarehetra zany a dama tsy le mesia akory hoe andeha anafitra tsika atrany ohatrany sasy tonga dia hoe raha voalany izy nefa zao rehefa tsy miankina tsony amina zavatra tsy voafeny ny olona zany fa midina am-pelantanany karazana fahefana voarainy am-pelantanany dia mandray anjara amin'le fialana anaty lavaka izy a dia tompona andraikitra zay ny foto-kevitra voalohany zany amin'le valimabena izy moa dama izy a nampiasa tsika rehetrarehetra ampiasa ny vahoaka andray an-tanana ny fiainany zany hoe izy zany mpanentana ifidy mpanentana zao adidiny ny olona rehetra zay miraharaha ny firenena ozy ako adidy sy andraikiny a mifidy sy mampifidy ny dama ka satria dama zany a no vatona solotro ny tany a dama izy ny zana-bahoaka dit la déconcentration du pouvoir io zany a le hoe miangy amin'ny fokon'olona le izy hoe amin'ny malagasy any ve i Madagasikara sa izy io zany le déconcentration du pouvoir de hoe raisina ny fokon'olona le izy le fokon'olona tsy vaovao amintsika zavatra misy foana io ao amintsika ny misy any le hoe chef tokotany ohatra zany zany hoe structure nentim-paharazana io tsy rava mihitsy tsika ve raha manao an'ireo zavatra ireo nefa tsy ahoana ny objectif tokony hoe inona profil le olona ifidy any dama dia any no travaillena hoe zao mba sosokevitra avy aty amintsika ny olona rehetra miteny dolo hoe ampandroso izy nany hoe ny ampitsangana aloha ary zay zavatra zay a rehefa za miresaka amin'ny havako any dia zay miteneko izy ane tsy miteny hoa hoe tonga dia anakarena dolo ny gasy fa miverina fiainanao anao mba olombelona anao mitsanga anao maraina mandeha miasa ianao manana ny asanao anao
zay zavatra eny mazava-dehibe satria ny gasy tsy olona kamo ny fantatro aloha ny gasy tsy kamo zany hoe raha manana asa ivelomana ny gasy afaka manana sakafo isan'andro ny gasy zay fa zava-dehibe fa ny olona ny mety misy miteny aminao hoe ay reto be vola be fa reto miarabo fa ny ampifatana ny olona fa anaty isoloara ianao rery no anaty isoloara mouvement de citoyen ny Valimbabe dama zany ho mpanentana an'ireo le an'ireo sady candidat izy isa-paritra isaky ny district isikana dia misy olona zany mandray andraikitra izy mandray andraikitra zany dia mijery ny fitaovana am-pelantanany dia manao an'le fampelezan-kevitra dia ny ataon'ny namana zany dia le manome an'izay fitaovana ahafahany mampelevitra za manao hoe fandray am'izay le resaka ao teo hoe inona no zavatra information azonay ahafahanay mampiely an'iny hevitra iny ohatraotrany ka zay l'esprit an'izy zany hoe tsisy ohatra hoe tsisy directeur de campagne anankiray fa isaky ny district misy campagne dia misy directeur de campagne isaky ny région zay zany le philosophie an'le izy zany hoe naiza naiza zany ka misy olona tonga saina sy mandraraha an'le hevitra dia misy le campagne fa ahoana anomezana le dia ohatra zany le ndraisan'ny Alfred teo hoe hevitra ny tsy mikapety amin'ny any hoe andaotsika hanao kadmira gasy dia ndao zay no travaillena ao anatin'le campagne zany dia hevitra ohatrotran'izany koa zany no isan'ny tedavitsika eto ohatra zao tsika fokon'olona aty amin'ny Ile de France zany hoe efa nisy nataon'ny any Madagasikara hoe ponera gasy telopolo atsika nefa tsy manana moyen firy hoe ahoana fomba miao zao ny fipetranazy voalohany dia hoe zasy ny telefona sy ny mail dia any fianaviko sy ananako base de données rehetra any Madagasikara dia ataoko zay anisy ohatra zany hoe concernant ny dame les personnalités misy déjà aloha efa anisany efa publicité be anankiray ahafahana hoe nanomba azy ohatra dia raha ndesaka hoe resaka kolikoly izy hoe efa garanny zany efa garanny dia efa betsaka zany nandalo teo daholo efa teo ny sasany rehetrarehetra reo dama zany nataoko hoe vaovao ary misy ihany koa nefa vaovao fa mahasamihafa kely azy izy efatra amin'ny ela efatra amin'ny 72 izy efa nihirahirany zany hoe la justice ny vahoaka ny fiainan'ny vahoaka ny vahoaka indray le resaka t-shirt resaka vidina vola dia ny tanyrazana ve dia ho amidy amin'ny voavidy vola kely marina fa tsy misakafo ny malagasy fa ny hoavy lavitra ngamba ny atao hoe tsara hojerena lavitra indrindra fa tsy ny mahazo t-shirt kely androany dia ndeho hifidy any amin'ny olona nareo no afaka zay le hoe afaka raisina ny t-shirt fa ary amin'ny olona le tena fonareo tsy le olona tena mba hoe iza ny tena mba hoe dininy an'izany hoe tanindrazantsika zany averina amin'le olona mihitsy le dignité hoe ianao olombelona anao manana tsay ianao ampasaifokely fotsiny hoe le olona rehetra efa hitanao mitondra teo laza taminao daholo hoe anao an'izao reo olo reo za tsy malala zay tena nevin'ny volany za tsy afaka misavisa hoe tena vaizamanina ny volany fa raha ohatra ka natao fanadiadina tany amin'ny voalohany hoe ohatrina mety'le olona niditra taminy izy mbola voahiditra mpitondra sy ny volany entiny mivoaka teo satria mandagny le olona mangalatra le olona matotongo ohatran'izay androany ve olo afaka hiova marina misy fiteny malagasy manao hoe aloha mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandaingy zay zavatra ihany tena no adino mihitsiny za zany efa miteny amin'ny olona any dia zay foana ataoko hoe ny olona efa mandaingy c'est inné chez la personne fady inné amin'ny olona le fandaingana like tapisaka sotra to hoe eo amin'ny 500 000 euros eo ilaina zany nda hoe mila vola hanao an'izay hoe deux personnes par bureau de vote dia faterahantsika malala inona fomba inona ny fidiram-bolan'ny campagne ny candidat dama crowdfunding dia ny retraitiny ny volany manokana
le olona zany hoe fitaomanan'ny olona zay tsy mifidy hatramin'izay mihitsy zany satria le navoakandry zareo androany tamin'ny groupe tamin'ny damandroany iny hoe ny inscrit sy ny votant sy ny tsy tonga mifidy ny tsy tonga mifidy a tena 4 millions va presque 4 millions tsy mifidy nefa ny olona mpifidy 9 millions zany hoe le olona le aprisika ny olona ho tonga hifidy mihitsy zany de reo olona tonga hifidy reo za manokana aloha raha tena ny hitako manokana za isanandro mandefa any Madagasikara ny olona zay rehetra fa tena zareo tsy mandeha manifestation tsy mitaky t-shirt sy nanina fa amina centaine ohatran'izany a hoe ok dama ok hifidy mihitsy zareo tena hoe tena vote effectif mihitsy zany no hoany dama zareo nanamboatra an'le vidéo kelina 10 secondes iny 11 secondes efficace be iny tena efficace be iny vidéo kelina tsy le olona tsy mijanona ela be izy mijery an'izy fa nefa le izy impactant be iny zany tena tsara hoe mba aparitakintsika rehetrarehetra am'izay fahafatatsika tsika koa tsy mifidy ny olona satria tsy mahatsapy izy hoe citoyen fatarako ny tenin'ny dama raha mihaino azy a dia ny andresy lahatra an'ireo olona any ambanivohitra hoe misy vidiny teniny feoany misy vidiny izy a ary tokony hifidy izy zay mahatonga azy mifototra am'le fokon'olona ary mifandray am'le hoe fokon'olona mihitsy zay hoe apetraka ampilatana fokon'olona fa tompony ho avy izy fa tsy hoe entiny fa mitondra mivadika zay le mivadika zany rajao tsanaiky boakely tsanaiky ravalo de raikitra ny rombo fa raha mikady figure anakirey zany ohatra hoe olona akoatran'izy telolahy reo nitafakatra deuxième tour de mety dama rery ihany a ny hitako crédible afaka ampiatra io resaka fokon'olona io aparan'izay a raha tena diniana zany a le kolotsaina mihitsy ary tena sinoa hoe raha ty an'le firenena reno tsy mila miady tsy mila sabaka sy manina fa kolotsaina tena tele i rajoelny tsy miteny gasy akorony zany fa lasa ny teny frantsay dia zany hoe nitahaka andeha ataony gasy fa le rafitra iny nitaizan'le vahoaka fa tsy ho anariny izy tsy andeha mihitsy ty raha ty fa le rafitra mihitsy no vany e raha tsy mifokon'olona mandray atatana ny zavatra tsy hita fa avoaka io niza natotofana vola hoe banque efe misy ny karazany tototra ao tsy lasy io raha tsy mifokon'olona mandray atatana ny fahefana nanomboka le mouvement zao ary le fetraka an'izy any ambony olona ane zao matoa raha tsy mandrava nisy namono ao raha